Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Matetika isika no tia mampitany fiainantsika amin'ny hafa mandrakariva. Ny olon-drehetra nefa dia samy manana ny fahalemeny avokoa. Ary ny zava-misy matetika raha mijery ireny olona manan-daza sy everintsika fa manana ny maha izy azy ireny isika, ka amin'izy ireny ny maka ohatra, dia mety ho kivy sy ho diso fanantenana ihany indray androany. Impiry moa isika no efa nahita olona izay no everintsika ho tena modely, kinanjo avy eo toa nandiso fanantenana antsika indray. Diso anefa ianao raha mieritreritra fa izay ataon'izy ireny dia mety avokoa, satria tsaroa fa olombelona tahaka antsika ihany koa izy ireny. Ary maninona moa izy ny mahavita zavatra ambony? Tianao alay tahaka, koa nahoana ianao no tsy hahavita tsara e? Tsaroa fa ny fijerenao ireny olona izay everinao ohatra velona ho anao ireny, dia na hitarika anao any an-danitra na hitarika anao any amin'ny fahaverezana. Izao no afatra soro-dalana izay napetraka ho arahanao. Tokana ihany no azonao jerena raha tianao no tafitatra amin'ny farany. Isaia 5:20 manao hoe: mijere aho dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ankaravina mandrakariva no anolorana anao ny fiarabano mba mpirarenitsoa ary mankasitraka anao mbola manjoya izao onjapeo zao. Nataony misy Joely no mitafa aminao a, na manasamy kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia iresaka dingana iray indray, dia tsinony zany fa hoe azakivy. Arak'izany dia misy aloha zavatra roa izay tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny mba hahafantarana hoe ahoana ny tsy tokony akivy manoloana izany sakana izany. Voalohany ara dia ekeo ho lalam-piainana ny sakana, izany hoe tsy mandositra ny sakana ianao fa atrehinao ilay izy, satria ny fandosirana ny sakana na ny olana dia tsy vahaolana fa fahakanosana. Koa ilainy zany ny miatrika ny anio ary ainao ny mampifandrindra amin'ny zava-misy ny andavanandrom-piainanao. Misy sakana io zany, izay ny zava-misy dia atrehanao le izy ary arindranao manaraka izay ny andavanandro mpiainanao. Faharoa, atao tohatra fiakarana ny sakana, izany hoe izay sakana izay no ezahana mba mampiakatra sy mampivoatra ny tena, satria ny sakana tsy hoarana dia lasa atao hoe barage, tsy ahafahana mihoatra sy mivoatra. Noho izany dia mila ianao mahay mampifandanja tsara ny fiainanao amin'ny tontolo manodidina anao ka tsy ho resin'ilay sakana izay eo alohanao. Noho izany ary dia voalohany mila ianao mahay miomana
amin'izany zavatra zany ka manapo ny tsy apozony ary atao izay avonina ny tena amin'ny lafiny rehetra. Mila manapo zany ianao hoe mety misy ny zavatra tsy apozina dia mila mivonina amin'izay ny tena amin'ny lafiny rehetra. Faharoa dia mila mizatra ny manao zavatra, mizatra mandray andraikitra, mizatra mahafantatra ny zavatra mety ho vitany tena. Ary na dia mandiso aza matetika dia ao anatin'izay fanazara-teny izay mety mandiso matetika ianao dia tsy atao olana akory izany fa ara-talàna satria ao anatin'izany no natao ianaran-javatra. Kanefa tsara ihany ny mampitandrina ny hafa mba tsy latsaka ao amin'ny olan'io intsony izy. Ianao izay efa tratran'ilay olana zany dia ampitandremo ihany ny hafa sao ho latsaka ao ka ho sarotraritra ny alany ao. Fahatelo dia mila mianatra ihany koa ianao satria ny olona dia mila mianatra foana mandra-pahafatiny ary ny fiainana dia fianarana foana tsy manam-pataperana ka na firy taona ianao na firy taona dia mila mianatra mampitombo ny fahalalana izay efa fantatra sy ianao. Arak'izany raha tiana ny hiatrika ny sakana dia ilaina ny fananana ireo toe-tsaina voalaza teo ambony ireo. Ary indrindra ny fanamafisana ny saina zany dia zava-dehibe zany ka dia ny faharetanao, ny fiaretanao, ny anio dia ho fahombiazana raha-pitso. Satria misy fitenenana manao hoe ny aretako mafy anio mba ho fahombiazako raha-pitso. Dia izay toe-tsain'izay, izay famafisa-sain'izay no entina manoloana anio sakan'io ka tsy tokony akivy. Ary raha samy miatrika ianao dia manana zavatra omena ny hafa ihany koa. Koa dia zahary miatrika ny mafy mba ahafahanao manome ny hafa. Manoloana ny sakana ihany koa na ny olana vao tokony hampiasa saina. Raha misy zany ny sakana tsy atao akivy akory fa iny no atao hampiasana ny saina bebe kokoa mba hahafahanao miala amin'izany sakana izany. Manoloana ny sakana ihany koa dia tokony anehoanao ny mahay anao ary anehoanao ny fahatokisanao ny tenanao ary koa anekenao ny tenanao ary eo no tena afantaranao ny tenanao hoe iza moa ianao. Rehefa misy zany ny sakana dia eo ianao ny maineo maizy anao ny mahay anao ary afantaranao bebe kokoa ny tenanao. Ka dia alao hery ry tanora namana isany. Ka raha tianao ary ny ala misakana dia mila ianao mamaly an'ireto fanontaniana reto hoe nahoana ary inona no atao, nahoana no misy ny sakana ary inona no atao manoloana ny sakana. Mety misy valiny maromaro dia anjaranao ny mieritreritra izany fa rehefa voavalinao izany fanontaniana izany dia ho afaka manazava ara-tsaina ny sakana sy ny olana mahazo anao ianao ary ho afaka ampivoatra sy manatsara ny ambaratonga mpivoarana ara-piarahamonina sy ny maha-olombelonanao rehetra. Rehefa izany dia ho hitanao fa ho fantatra ianao anao ka dia ho tanora afantatra tokoa ny tenanao ianao ka tsy ho kivy manoloana ny sakana fa hahita vahaolana mandrakariva ka androso eo amin'izany fivelarana ara-piarahamonina izany. Ka dia ho tanora ho sahy andray ny andraikitra na dia misy aza ny sakana. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray no azona tolotra tamin'ity androany ity fa mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Inuna miseo si zavatsarotra manjo zay manjo tonany sy toreo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio vaolana Jeso antokopihira feo arivo izay tasile tezary mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avuko defizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio vaolana Jeso zay lay onjany fanantenana io avitsika ty tsy fantatra zay mboly zay toizanany ty fatokina noaseo ny finonano atanja ny fandreseny fazona natolotry lalaio vaolana Jeso AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana namanao Stefan Razafiany no manolotra ny arahaba honao indray ao anatin'izao fandahagana izao noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia sambola velonaina isika ka tafahoana somatsara indray ao anatin'izao onjapeo izao ary ny lohateny izay anasako anao androany dia mbola baiko tahaka ny teo aloha ihany manao hoe miandrandra hoy Jesosy aminao. Azavarina amin'ny tanondrika fa miandrandra ny ankamarony antsika dia mahafantatra ny tantarany Abrahama vadiny Sara rainy Isaka nampananten'Andriamanitra fa anome azy mivady zanaka ho mpandova azy ireo nandeha teny nefa ny andro nivadika ho volana ary nifandimbo ny taona samy efa zoky olona avokoa na i Abrahama na i Sara ka nandroso fahanterana hoy ny soratra masina ao amin'ny Genesis 20 andininy faraka 20 ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy mihitsy aza i Sara raha dikatsika amin'ny teny frantsay dia hoe efa menopause i Sara izany hoe tsy afaka manananaka intsony izy nanomboka namoy foy izy mivady aiza ihany ary ny fahatanterahany teny fampanantenana nataon'Andriamanitra aiza ihany ary lay zanaka ny olazainy fa ho mpandova anay mivady dia ho nahafoy anay ve Andriamanitra sanatriny izany tsy misy na inona na inona intsony azo atao raha ny maha olona Jehovah nefa nanamafy fa izay hateraka reo mivady ihany no andovanareo Genesis 20:5 dia nitondra ny Abrahama nivoaka teo ivelan'ny lay nisy azy Jehovah ka hoy ny tenin'Andriamanitra nanao hoe jereo angely lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao fa ho tahaka izany ny taranakao. Averina kely indray nentin'Andriamanitra nivoaka ny lay nisy azy Abrahama
dia nasainy andrandra ny lanitra ny jery ny kintana andro alina io zany dia nasainy nanisany kintana izy izy hoe isao reo raha mahisa azy ianao fa ho tahaka ireo ny taranakao ao anatin'ny alina izany ao anatin'ny aizyn'ny famoizam-po no asain'andriamanitra miandrandra indray i abrahama hoe aza mamoy foy na dia maizina aza ny tontolo misy ianao fa miandrandra fa tsy ho foana akory ny tenina mpanantenaiko anao mety ihany anao koa angamba ny toejavatra tahaka izany mety manontany tena koa ianao manao hoe aiza ihany ary izy ty fa efa natao daholo izay rehetra azo natao kanefa to tsy mbola misy mangirana foana dia mitandrondrika ianao fa la ny aika tahaka ny tany nitondran' Jehova any Abrahama nivoaka n'ilay nitoerany ka nasainy nijery ny lanitra dia tahaka izany koa no tiany Jesosy atao aminao androany asainy ianao ivoaka hiala amin'ny toerana mahazatra misy ianao dia ny toerana misy fahakiviana misy fahadisom-panantenana misy fitanondrehana ary miangavy ianao izy hiandrandra ny lanitra satria aviany no misy ny vahaolana sy famonjenao anao ary hipoira ny fanantenana indray ho anao hoy Jesosy ao amin'ny Isaia 4:19 miteny aminao manao hoe asandrato ny masonao ka mijere iza no nahary ireny sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy ka noho ny aben'ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa dia tsy misy diso amin'ny lalany ireny na diray aza ry namako angatao amin'i Jesosy sy ny hery mba hazonao ampitodika ny fijerinao any an-danitra ka noho ny fahasoavany dia inoy fa Jesosy ao anatinao sy mifehy toejavatra mahakivy ianao izy no hanome hery ianao aoka Jesosy izay miteny aminao no angatanao mba hifehy ny toejavatra fa tsy ianao no anaiky ho feheziny ny toejavatra hoy ny mpanoratra ny salamo ao amin'ny 2:1 Salamo 2:1 manao hoe manompy ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'i Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany miara-manaiky amiko ianao fa tsy misy olona mandefa ny fijeriny amin'ny tendrombohitra dia hiondrika ny masony amin'ny tany fa tsy maintsy miandrandra izy raha manao izany ry namana tsy ao amin'ny fitanondrehana no misy ny fanantenana fa ao amin'ny fiandrandrana ny maso ho amin'i Jesosy raha adika amin'ny fiteny mahazatra antsika andavanandro ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:19 teo dia te hiteny aminao toy izao manaraka izao Jesosy manao hoe asandrato ny masonao dia mijere ahy eo amin'ny asa izay nataoko eny amin'ny lanitra fa mampiseho ny heriko ireny ary ireny ny pirofo omeko anao fa afaka mamonjy ianao aho raha nikitana eny amin'ny lanitra tsy hita isa aza voafehiko ka tsy misy diso amin'ny lalany na diray aza nahoana moa no tsy ho aiko ny hifehy sy amahy izay olana minjady aminao dia hoy Jesosy aminao eo amin'ny 9:20 manao hoe mampahatanjaka ny reraka aho ary izay kely hery dia omeko hery be toy izany izany ao amin'ny Salamo 5:7 5:4 ary 7:7 averiko indray Salamo 5:4 7 manao hoe Jesosy manohana izay rehetra folavo ary mampitraka izay rehetra mitanondrika ny mason'izao rehetra'izao miandrandrahy hoy Jesosy io Jesosy dia ho akaiky n'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa hanefa ny irin'izay matahotra azy izy ary miaino ny fitarainany ka mamonjy azy miandrandra ary mijere
sy manantena an' jesosy. Azadonoina fa Abrahama dia mbola nanantena ihany, ka nino na dia tsy nisy azo antenaina intsony aza. Romanina 4:17. Fantatrao ny toy ny tantarany sy izay nataon'i Jesosy taminy. Aoka ino koa ianao, na dia efa tsy misy antenaina intsony aza, fa tsy ao anatin'ny fetra maha olombelona anao intsony, fa amin'ny refy mahandriamanitra azy ny vahaolana sy ny vonjy omeny ianao. Mandra-piaona indray ary, mirary faherezana ho anao. Tarika ambasadora izano ampitony irefo tomani feno faorina sy adintsa aina izareno andray mifivavakiremija ahali iza izare lazao nani alinaza tonangina tsinamali nyandro nandalo avoko totsy misy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay zay lay onjany fanantinana no ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonjehena iza izare lazao ireo manantena fa Jesosy no mpamonjy no azo fiadanampo avy ny fotoana ny ala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin-radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-bojanahary.
mankasitraka anao mpiainy manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa nambara taminao teto fa fototra iangan'ny fambolena ny masomboly, ko rehefa tsara sy salama ny masomboly dia manaraka n'izany ihany koa ny vokatra azo. Fa na dia araka ao daholo aza ary araka ao tsara ny fipetrahan'ny fambolena kanefa ratsy ny ambioka na ny masomboly izay afafy dia zava-poana ny sasaranao. Dia mbola hiaraka amintsika eto an-trany matamin'ny irina anoy ny dinidinika. Mahakasika n'inona indray ary moa izany tompoko ny torohevitra ara-pambolena entinao amin'ny mpiainao antsika. Fandrefesana ny amandona. Fandrefesana ny amandona eo amin'ny masomboly. Misy fomba ve izany hahafantarana na hitsapana ny masomboly hoe efa maina tsara izy sa mbola lena? Eo amin'izay tsika hoe ahoana ny afantarana hoe tena maina ity. Mila tavoahangy madio ren'ilay bocal reny. Maina misy sarony. Asiana sira ny apa-efatra io tavoahangy io ary ny sationa ny voa izay ataonao masomboly ataonao andrana izany dia atao mahafeno ny atsasaky ny tavoahangy. Saronana tsara avy eo dia ahotsana. Avelao itsika ny voa mandritra ny 10 minitra. Fa raha miraikitra amin'ny tavoahangy izany ny sira dia mbola misy amandona betsaka izany ny ambioko anao. Mbola tsy maina izy izay. Fa raha ohatra kosa izy ka hoe rehefa avy notsakotsanina izany ka tsy misy hita hoe misy sira ilay voa dia maina izy izay. Dia misy fepetrana isatratrarina ve madamin'ny irina azahoanan'izay fenitra kapobeny amin'ny ambioka na ny masomboly tsara kalitao izay? Fenitra kapobeny ho an'ny ambioka tsara kalitao nisanjato pitsomoana izany dia azo refesina amin'ny alalan'ny vonin-tsimboka izay ray karazany. Tsy maintsy manao an'io kajy io izany? Tsy maintsy manao an'io ianao raha tia mokatra masomboly. Tsy maintsy manao andrana izany hoe masomboly 4% mety aniry amin'ity zavatra ataoko ity. Mba azonao omena ve tompoko izay salanisa afantarana ny masomboly hoe tsara na ratsy izay? Ny isanjato pitsiriana tokony ho 520 isanjato farafahakeliny. Dia ny amandona ao aminy 10 rabe indrindra. Misy fahasimbanana aloha aotra. Misy aretina na bibikely aotra. Loko matsatso 5 isanjato. Tena tokony ho tsara fantana mihitsy izany ny masomboly afafy. Raha ohatra ka averina kely izany ilay isanjato nomeny madamin'ny irina teo dia izao. Tokony ho 520 isanjato ny isanjato pitsirian'ny ambioka farafahakeliny. 520 isanjato. Dia 10 isanjato ny amandona eo amin'ny ambioka raha be indrindra. Ary tsy tokony ahitana loha na simba mihitsy ny masomboly izay afafy izany hoe aotra isanjato izany. Dia toy izany ihany koa ny aretina sy ny bibikely aotra isanjato. Izany hoe tsy azo atao mihitsy izany ny mampiasa masomboly ho afafy na ho amidy raha vao hita fa misy loha na simba na misy aretina na bibikely ny masombolinao. Ankoatr'izay ihany koa dia tokony ho 5 isanjato ny farafahabetsany ny loko matsatso tokony ho hita eo amin'ny masomboly. 5 isanjato farafahabetsany. Ko raha tianao izany ny ahita vokatra tsara amin'ny vozay afafy dia arao ireo fepetra ireo. Atao tena tsara fantana mihitsy izany Izany no mahalafo an'ny renikarama ny olona mikarakara masomboly ireny. Satria tsy ny rehetrarehetra io na fafiny eo. Ia, fa tsy maintsy fatenana tsara. Dia ahoana moa izany madamin'ny irina ny kajy atao mba hahazahoana an'ireo isanjato ireo, mba tsy hanombatombanana fahatany ary koa mba hahazahoana vokatra tsara. Ka raha tia azo tapitsomoana tsara ianao dia zarao mititalibeana pitsiriana nisan'ny tsimboka ary apotim-bozato. Izay izany no manome ny isanjato. Ohatra hoe makavozato ianao firy tamin'iny noho ny tsimboka. Manao andrana amin'ny toerana kelakray ianao dia jereo tsara firy isanjaton'iny ny tsimboka.
ohatra izany raha vo 300 izany no ny tsimoka nefa 200 isa no vona fafy dia ireo vo izay 300 ny tsimoka izany no zaraina amin'ilay vo 200 nampitsiriana na laina fafy dia ny valin'iny no ampitomboana 100 dia izay no manome 520 isan-jato dia izay izany ny tahapitsimoana tamin'io vona fafy io mety ve sa tsy mety izay tahapitsimoana 520 isan-jato izay ohatrany tsy mety eo raha voalatsaka io 85% ina 520 isan-jato dia aza atao masom-bolo hoe entiny indrindra fa raha amidy ratso ny vokatra mitrango eo avy eo tsy tokony hampiasa masom-bolo mihitsy izany tsika indrindra raha ho amidy raha voalatsaka ny 520 isan-jato ny tsimoka tamin'izay na fafy satria lasa mamitaka sika na voafitaka satria lasa kely sady ratsy ny vokatra azo avy eo akoatr'izay koa tompoko mbola misy tsara ho fantatra ve fiarovana ny vokatra moa dia jereo fotsiny ilay fanafody ara-boajanahary efa natoroko ireny dia fitehirizana ny vokatra indray tsy maintsy maina tsara ny amboaka ny alohan'ny tehirizana sy ametrahana azy amin'ny fitoerana iray na atao finosana raha amidy inona ny vokatra izay fanahazana tsara azy izay ny fanahazana azy tsara dia mampihana ny fahalovana izay ny tsara hoe anahazana anazy tsara aloha dia manao an'ilay fanandramana ny teneniko teo hoe maina sa tsy maina dia tsy tokony oatra ny 320 ka hatramin'ny 520 isan-jato ny tahany amandona amin'ny vokatra kiray tokony ho tehirizina raha hita fa mipetraka amin'ny tavoahangy ny sira dia mbola avereno hazo na atapy rehefa avy eo fa simba fotsiny eo iny tonga dia tonga ho azy ny bibikely dia tonga koa ny aretana raha tianao ny azo vokatra tsara izany dia ny masom-boly na ny ambioka no fototra izay angana mba azonao amafisina ary ve madamin'ny irina amafisina amin'ny mpiainao antsika izay tombontsoa azonao tamin'ny fananana masom-boly voafantana sy tsara kalitao izay dia vokatra tsara ny miakatreo aleo ary omentsika amin'ny mpiaino lahara telefona mba hahafahan'izy ireo izay liana ny amin'izany mifandray aminao 034 02 397 05 dia misy koa ny 32 032 02 397 05 raha tianao izany ny fandray mivantana amin'ny ramatora azoely sonirina honore na i madamin'ny irina dia antsoy ny laharana 032 02 397 05 034 02 397 05 afatra apetraka ao amin'ny mpiaino ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny awr ary koa raha irinao ny amokatra masom-boly any dia mila manaraka fiofanana sy torohevitra isan-karazany satria miankina amin'ny ozy izy na vitanao tsara ny fanarahana n'ireny fambolena manaraka ny volany ireny vitanao tsara nefa masom-boly kototony ataonao ao dia tsy hita vokatra tsara ianao afaka manome fiofanana ihany koa izany madamin'ny irina afaka ny fiofanana izay atao moa izany dia misy fifanarahana atao arakaraka izay fanarahana eo fa izaho mampiofana foana eny tompoko dia misaotranao indrindra madamin'ny irina nanaiky ny zary izay mahasoa ny mpiaino antsika ho tahian'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao dia misaotra antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara sy ny fanatotosantsika n'izay torohevitra kely mba vitako teto misaotra tompoko dia mahereza daholo ritany sapamokatra raha tia hamokatra masom-boly na ambioka tsara ianao masom-boly madio tsara tsy mifangaro tsy misy ketrona tsy misy bibikely na aretina masom-boly maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina tany voakarakara meloa mahvokatra tsy mikisilasila na fasehina
na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina mokarana masom-boly. Arao rehefa petra ny fambolena dia azo ambioka tsara ianao. Fampiarana sisa. Finina ihany ho aty iondrehan'ny rakoto ato ty anykeo maraina atram'izao hitako mandray stylo sy taratasy foana fizano anoratanao ao inona ny takotakonanao fa nga manao tsy mety ka enao koa tsisy an'izany eo ry Delphine, aza mba mora misaina hafahafoatrin'io. Kinary no afina fenao za sy tia mbola miasa saina tamin'le fandaharana reko tamin'ny marainako. Fandaharana inona? Fa ny sofinao ve tsy nahino samy teo ihany tsika fa ny sainao makaizy le fandaharana nyresahana an'le hoe ahoana ny fomba afantarana amin'ny masom-bola efa maina na tsy mbola maina, de le taisan-jato alalana hoe tsara sa ratsy ny masom-boly. Ay ve ho ampiariko anery Delphine zay voalaza tao amin'ny radio kinary no anontaniana raha ny haino tsara sy mahatadidy ty rakoto. Raha za zao moa no anontaniana an'izany de haiko tsara ny mamaly zany ka. Zany hoe ahoana ary mba hoenoko raha tena marina zany, ohatra le hoe fahafantarana amin'ny masom-boly mbola lena na efa maina. Tsotra rangaty maka tavoangy bokala madio sy maina tsara dia asiana sira ny apaha-efatra io bokala io, de aveo ndray maka santionany vo zay atao masom-boly zany de araraka ao anatin'le bokala misy sira. De ahoana ny fatrany? Mangina aloha ianao fa mbola manazavany ahy alefy rehefa tonga eo amin'ny atsasaky ny bokala efa misy sira zany ny avon'le vona rotsaka tao de zay ny fatrany ka. Saronana tsara ny bokala aveo de ahotsakotsana. Tena zay mihitsy raha matoa. Hoy ny fanazavana hoe avela mbola itsika any anatin'le bokala aloha ny vo mandritra ny 10 minitra. Ka raha miraikitra amin'ny tavoangy ny sira de mbola tsy maina fa mbola misy amandona betsaka zay le vo na le ambioka. Fa raha ahoana moa? Raha ohatra rangaty ka avona hotsakotsana ny tavoangy nefa tsy misy sira miraikitra eo amin'le vo de maina tsara zay le ambioka, zay le izy. Tena matadidy mihitsy kay ty Delphine tiko. Tena miaino de firy sy firy indray ara nisanjato takina rehefa anao fanandramana an'le vo afafy mba hamantarana hoe mety sa tsy mety ny vokatra ho azo. Maika anao raharaha kosa rakoto fa enaro ny lesonao zandray mba ho adika dininy eto nefa ianao ty tsy hanampy akory. Dilya zany tsy mivazivazy any ahy. Za koa tsy mivazivazy. Ho ataoko vadim-bola mihitsy ane ty fikarakarana sy fivarotana masom-boly voafantiny ty. Ay kosa za nge tsy mandahan'izany fa nga moa tsy efa voasoratra ao daholo zany ary ianao anie milaza fa sady nandray atsoratra ny aino tsara ka misy tsy voaray atsoratra aza mba mampifila mory dely rehefa mba misy saina matadidy ay zao ary ho ampiko ianao fa mba hampianao mitatitra rano zany anakobanako ny lamba rehefa aveo de mitoto vary. Zay indray dely sy ny fanararotany. Kisy fa tsy maintsy vitaina hatramin'ny farany resaka atao eto eno fa zao mba lazao ary aloha zay voarainao ao de tohizako zay tsy voalaza. Ka hoe tokony tsy ahitana retina na bibikely mihitsy ny masom-boly voafantina de toy izany koa ny fahasimbana sy ny fahaloavana aotra isan-jato. Zay ny tadidiko Delya fa le isan-jato pitsirina mo firy ny anao zany le ohatra isan-jato ihany ny tadidinao eno tsara
ny isanjato-pitsiriana 520 isanjato farafahakeliny rakoto dia 10 isanjatony kosa no amandona tokony ho hita amin'le masom-bolo voafantina raha be indrindra moa tokony ho tena tsara loko zany ny masom-bolo afafy fa raha sendra misy loko matsatso ao amin'ny masom-boly dia 5 isanjato ihany farafabetsany no azo ekena reo taremarika ireo zany no isanjato takin'ny fenitra kapoben'ny ambioka tsara kalitao rakoto rehefa voaraka tsara zany reo fepetra takin'ny atao hoe masom-bolo voafantin'ireo dia azo antoka tsara ny vokatra azo zaiko fa ono ary delfina inona ndray ary ahoana tsara moa le kajy atao raha dia azo an'io tapitsomoana tsara io zao tena mahavaky ny lohako etiko mba manao kotikoto ihany afa tsy rakoto zay ve tiana ndraisina stylo sy taratasy atriny narain'ity ary enao mihitsy zany ny tsy miaino fa tsy zaka mipetra eo amin'ny toerako dely zany sady miaino no mikotikoto ny vola tokony ho azo raha tantika lasaka mpamokatra sy mpivarotra masom-bolo voafantina ho an'ny tatsay ety amin'ny faritra tsara vokatra sy ny manodidiny tsika efa azoko aneritreritra sady tsika le mampiasa an'le masom-bolo voafantina sady tsara kalitao avy eo ny vokatra miakatra azontsika avo zato eny ny amidy mibetsaka moa ny hoanina mangony fotsiny zany iny izy io ridely eno arakoto fa nahavariana dia nenao ny zavatra tokony ampiarina mba hahafahana manatanteraka zany nofinofin-drakoto rehetra zany reny tsy ny raisina noty adino zany enerangaty iny tena tokony hifezana tsara n'io rehetra io mba hahafahanao manatanteraka ny nofinofinao eno ianao efa azoko antoka fa miaino tsarako dia ahoana moa le kajy atao rehefa nao andrana amin'le masom-boly afafy raha tia azo tapitsomoana tsara lozanao fandritra amiko eto fotsiny sotra re rakoto ny isan'ny vokatra ny tsimoka zaraina amin'ny isan'ny vona afafina na ampitsiriana dia avy eo ampitomboana zato zay ny fomba fikajiana azy dia zay valiny eo ny mameny tapitsomoana ohatra zany hoe voem-polony nafafy ary 520 ny tsiry tamin'izay voem-polo zay dia le vo 520 ny tsiry no zaraina amin'le voem-polo nafafy avy eo ampitomboana zato ny kajy zay mihitsy ka dia manome 520 zaraina 80 dia ampitomboana zato mira io raha matoa ampio aikajy an'itya rakoto fa za rery ve natao hiasa sainy ka jio amin'io telefona anao io re rakoto liretsy eto aty ataoko 520 zaraina 80 mira ohatra faingo 570 dia io no ampitomboana zato manome 570 isanjato io zany 570 isanjato kanefa raha arak'le kajy teo dia kotikotiny tsy azo ekena atao masom-bolo zany vona afafy io satria raha voalatsaky ny 520 isanjato ny tapitsomoana dia ratsy zay le masom-boly zay mihitsy voaraindrakoto ny lesona ary ianao kay mahazo ihany rehefa zavaina elaelako no raha voalatsaky ny 520 isanjato zany ny vonitsimoka dia tsy azo atao masom-boly
indrindra raha atao masomboly amidy satria lasa ratsy sady kely ny vokatra amin'ny trango eo sady mamitakolona nie zany tsy mahagaga raha lafo ny ambioka atao masomboly ka lafo kosa aloha aleo raha matomanao zavatra tsara de tafavoaka zay ny kena de atao tsara marina ny anao ny aloha de zany mihitsy fampiarana sisa zany inka vita zany ny lesonako ndo am'izay anampy ahitatitra rano fa anakobana lamba aso de tsy mainy eo ny lamba ka ohatray i delphine ahoany andraso kely kosa aloha e fangatsy zeny ekena de atao tsara raha koto a ka le fampiarana ny sisy le raha matodily retsy a ny aza mba azo ny any zany no izy de tsy adiny koa le mitoto vary ankosy miara-mitotoko za kosa vedy de miara-mahandro zany orakoto a fampiarana ny sisy amin'ny zavatra rehetra io fa tsy amin'ny masomboly ihany andao ny any delphine be kosa de fa fanararotana ka zay no izy ka andao rangaty lorenesinao teo fampiarana sisy tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra sy narty amaranantsika ny fiarahana dia fifaliana ao anay no mampafantatra anao fefa mivoaka ny boky mirakitra ireo torohevitra mikasika ny teknika mpambolena mifehy ny fomba fambolena voajanahary volume 1 sy ny boky mirakitra torohevitra mikasika ny fomba fambolena legioma volume 2 izay navoaka Andramatoa Zoelsoa Nirina Honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena efa nisotro ronono azonao atao tsara ary ny mahazo izany aty amin'ny AWR na ny feo fanantenana amin'ny sarany mirary R1,00 dia misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny Artina sy Sam ny sahana ny lafin'ny teknika tompony andraikitra Elion Ndremitanso AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ny fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao indray Eliandry amin'ny tantsoa ny miaraka aminao amin'ny ity anio ity hiaraka handray tompontsoa avy amin'izany fiarah-mianatra ny sika eo ambany fitarian'ny fanan'andriamanitra ny zavatra rehetra nasian'andriamanitra noraketina tsoratra ao amin'ny baiboly dia tena natao ahasoa antsika hakatsika lesona sy fananarana ho an'ny fiainantsika anisan'izany ireo zavatra nitranga rehetra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely nanomboka tany Egipta mandra-pahatonga ny Kanana be dehibe ny lesona ary tsika raisina ary natao ho antsika mihitsy amin'izao fotoana izao tao anatin'izany dia nataony zanak'Israely izany niala avy any amin'ny fanandevozana tany Egipta mandra-pahatonga tany Kanana be ny toe-javatra andalovan'izy ireo dia nosoratana izany mba ho fianarana ao antsika koa dia isika izay miala amin'ny Egipta ny faratsiny eto amin'ity tany ity ho any amin'ny Kanana ny lanitra ka anio sika dia hijery lesona anankiray indray izay nampitondraina ny lohateny hoe rano mangidy rano mangidy
zao nivakitsika eo amin'ny exodosy toko fafitoambe folo andiny voalohany. Exodosy toko fafitoambe folo andiny voalohany. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao anefitra Sina arak'izay natorony Jehovah hitobiny, dia nitoby tao refidima ary tsy nisy rano hosotroiny olona. Nitoby teo zareo kanefa tsisy rano hosotroiny. Dia mario tsara fa tsy mifindra nefa ny zanak'Israely raha tsy mifindra ilay andro rahoana mitarika azy izay maneho ny fitarian'Andriamanitra. Dia mipetraka indray ny fanontaniana eto: nahoana no tarian'Andriamanitra eo amin'ny toerana tsy misy rano indray ry zareo? Inona indray ny lesona tiany ampianarina hanofanana azy ireo? Satria izay foana ny tanjona. Mety tsy ho azontsika avy amin'Andriamanitra izay zavatra rehetra irintsika ho azo amin'ny fotoana tiantsika azona azy, saingy azontsika atao ny manantena n'izay rehetra ilaintsika. Hoy Jesosy hoe: mangatady omena ianareo, dondony dia ho voany ianareo, mitadiava dia ahita ianareo. Teny fikasana efa nataony izany ary tsy mandainga izy fa marina izany, saingy tsy arak'izay eritreretantsika azy na amin'ny fotoana eritreretantsika azy izany indraindray. Ary izao tsy izay eritreretintsika ho ilaintsika fa izay fantatry Jehovah fa tena ilaintsika marina, izay koa no omeny. Nisy zavatra anankiray azo antoka fa nilain'ny Israelita eto, tsy inona izany fa ny rano. Taorian'ny tarian'Andriamanitra azy ireo tamin'ny alalan'ny androrahoana namakivaky ny ranomasina mena, dia nanaraka azy, nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'le fanatrehany ao anatin'ny androrahoana, namakivaky ny tany efitra mafana tsy nisy rano nandritry ny 3 andro izy ireo. Mora ny mahatakatra ny hakivinana azo azy ireo, na iza dia mety ho kivo teo amin'ny toeran'izy ireo. Indrindra moa tany anefitra izay sarotra ahitana rano, oviana ary izy ireo vao ahazo ny rano ilaina, satria tena ilaina izany. Mampifilafila avy Andriamanitra. Nizotra nankany mara ilay androrahoana avy eo, ary tany izy ireo vao nahita rano. Azo inona fa tena nientanentany ny hafaliana izy rehetra rehefa nahita ilay rano. Kanjo rehefa nanandrana ny sotro an'ilay rano dia narora ny avy hatrany, satria manino? Nangidy ilay rano. Dia izao mivolaza amin'ny Exodosy 10:4. Exodosy 10:4. Dia nimononmonina tany Mosesy ny olona ka nanao hoe: inona no sotroanay? Zanak'Israely moa dia nimononmonina foana, ary izany ny fanaon'ny olombelona, tsy mahita an'Andriamanitra any ambony any izy fa mononmonina amin'izay mpitarika hitany eo. Ahatserovantsika ny fimenomenona ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy teo amoron-dranomasina mena izany, ary tsy tokony ho adiny izy ireo anefa nitondran'Andriamanitra azy ireo tamin'ny lasa tamin'izay fotoana izay, mba hahafany miatrika ny toe-javatra tahaka an'izao manaraka izao indray. Dia andro vitsivitsy taorianan'io indray Andriamanitra dia mbola nanao tahaka an'izay indray, fa tamin'izay kosa dia nijanona teo amin'izay tsy nisy rano mihitsy ny andro rahoana. Izany ho hitantsika amin'ny Exodosy 7:1. Exodosy 7:1. Mahaliana ny maro amintsika aloha ny ahita hoe inona ny tohin'ilay fisotroana rano mangidy. Dia izao ny zavatra nitranga amin'ny Exodosy 5:5. Exodosy 5:5. Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ka dia nanehony Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipy ny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizaha toetra azy izy. Ka hoy izy: raha azoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra aho ianao, ka hanao izay mahitsy eo imasony sy iainony lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho ny Jehovah izay mahasitrana anao. Ry mpiaino namako, tsy olana ho an'i Jehovah ny rano mangidy. Ireo zavatra iversika fa tena mangidy eo amin'ny fiainantsika. Raha mianatra ny atoky azy isika, manankina ny zavatra rehetra aminy, dia azo novaina ao anatin'ny segondra vitsy ho lasa mamy izany. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia tsy voafetra n'izay zavatra takatry ny saintsika, fa mihoatra lavitra dia lavitra noho izany ny zavatra hainy atao ho anao.
fa tiany ianao hianatra ny atoky azy. Isika ane rehefa milamindamina dia mora amintsika matoky an'Andriamanitra, fa rehefa misy olana dia eo indrindra isika no mila mianatra ny manao fanandramana ny hatoky azy, satria izay ny tanjona kendreny, ny ampitombo ny fahatokitsika azy. Izay zany zavatra nitranga azon'Andriamanitra navadika ho lasa mamy avetrany lay mangidy. Ary rehefa nahitan'izany ny zanak'Israely dia hitantsika fa nisokatra tsara ny sofiny hiaino ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo, izay voasoratra eo amin'ny 4:20 efa nivakitsika teo. Dia toy izantsika indray ary inona ny zavatra niseho manaraka ao amin'ny Exodosy 17:1-7. Exodosy 17:1-7. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao anefitra Sina araka izay natoron'i Jehovah itobiny, dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroin'ny olona. Jehovah ihany no mitarika eto ary nasainy nitoby teo amin'ny toerana tsy misy rano. Mbola mila fanampiny zany ny fanofanany, mbola tsy tafita tsara ny lesona. Dia izao no toyny eo amin'ny 2:2 dia nila aty tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe, omeo rano zay mba hosotroanay. Fa hoy Mosesy taminy, nahoana ny milady amiko ianareo? Nahoana ny maka fanahany Jehovah ianareo? Satria Jehovah tonga nitarika azy ireo teo 7. Ary nangetaeta teo ny olona dia nymononmonina tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe, nahoana ianao no nitondra anay niakatra ny ala tany Egipta, ahafaty etaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Hitantsika amin'izany fa mbola tsy tafita mihitsy ilay lesona, ilay fanofanana. Raha tsaroanao tsara dia izay ihany koa ny teny nataon'izy ireo teo anoloan'ny ranomasina mena rehefa nanenjika ny Egiptianina, na dia efa nampiomanina miloha azy izy ireo, dia izay koa ny mbola niverina rehefa tonga teo amin'ilay rano mangidy, dia eto miverina fanotelo indray izany. Mbola tsy tafita tsara ny lesona, mbola mila hafantsika tsara. 4. Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ahoana no ataoko amin'ireto olony reto? Fa mila hitorabato ahy izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandrosoa eo alohan'ny olona, ary hitondray hiaraka aminao ny lolon'i Israely, ary nitehinao ilay nikapohanao an'Ely, dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro ny jany eo anatrehanao eo amin'ny aram-bato any Oreba aho, dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano ivoaka avy aminy hosotroan'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo mason'ny lolon'i Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba, no niady nataony zanak'Israely sy no nakany fanahany Jehovah hoe, eto aminay va Jehovah sa tsia? Impiry moa sika rehefa sendra olana tahakan'izany no manontany tena hoe, eto aminay va Jehovah sa tsia? Averina ihany fa ny hoe miaraka amin'i Jehovah dia tsy hoe tsy misy olana mihitsy mety hitrango amin'ny fiainanao, saingy ny olana velany iseho amin'ny fiainanao dia nataony mba hampianarana anao, hanofanana anao, mba hampitombo ny fahatokianao azy sy ny fankatoavanao ny didiny. Mipetraka amin'ny fanontaniana, mba impiry mamerindesona ry Andriamanitra vao mety ho tafatombona tsara koa ny fahatokitsika azy, anjarantsika tsiraray ny mamaly an'izay. Sanatria ve ohatra tsy maintsy menomenina foana mialohan'ny hamalian'Andriamanitra ny valimbavaka? Tokony hitondra henatra ho antsika ny fiverimberenan'izany eo amin'ny fiainantsika. Aoka samy andinika isika ary angataka fahendrena amin'Andriamanitra ny amin'ny tokony atao amin'ny fanandramana matanjaka tiany atao miaraka amintsika. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.